Famtona tetsy amin'ny Magorotanjombato Androany sy ny mpanaradiana ko la firavalmanana fiaraha-mikorana tamin'ny alalan'ny fampizarana nofokena amin'ny tampihavanana nentin'izy ireo ny fampiaraba noho ny fatratrarana ny taona vaovao saika tazana tena toerana avokoa moa ireo londohany ao anatin'ity ankolafity. Araky ny fotoana izay nifanomezana tamin'ireo mpiaradia aminy dia androany no nitanterana tetsy amin'ny Magorotanjombato ny lanonana fifampizarana nofokena amin'ny tampihavanana izay niarahana tamin'ireo mpitarika ny avy ao amin'ny ankolafiravalmanana sy ny mpiaradia aminy. Tonga nanatrika izany lanonana izany moa ireo londony mpisorona izay mpitarika ny ankolafy, isan'izany Imam Rakotoarivelo izay mbola mitanatra ny toerany ao amin'ny ankolafiravalmanana. Nilazany heviny mahakasika ny zava-misy amin'izao ny tenany ny amin'ny fanohanana filoham-pirenena vaovao. Amara mazava dia tsy maintsy miroso amin'ny fampanfona Madagasikara efa miteny rehetra na ny teto toerana tany ivelany fa andreo koa herinadrona mampianana filoham-pirenena. Zahay moa Ravalmanana dia nalaika an'izay. Izay tsy hiditra amin'ny raha tokantrano matavy. Fantatray dia izay manohana ny politika izay ampiarahana dia matoa hevitra mampianana ary mamporisika azy hampianana izany politika izany farany diaingana. Mety misy fitivitra kely taminay fa raha ny ankapobeny eto Madagasikara tsy misy ohatran'ny any Frantsa hoe gauche droite dia tena samihafa be na hoe républicain conservateur ny États-Unis. Eto misy lafiny fahalalana nefa misy lafiny ihany koa fijeren'ny fanjakana ny resaka ara-sosialy. Mitovy izany fijerinay sy ny président André Rajoelina mampianana ka tsy hitanay izay olana ilazana hoe adversaire zay teo aloha dia miaraka zay rehefa mety ny resaka irahana rehefa mitovy ny tavina dia ny fampandroana Madagasikara sy mivahoaka malagasy dia vonona foana izay movatsy Ravalmanana anohana izay olona manana izay politika izay. Nambaran'ireo mpitarika ao Magoroatrano moa fa efa manaiky ny fitondran'ny filoham-pirenena vaovao Rajonarymampiana ny filoha teo aloha Marc Ravalmanana. Mitovy ny fijery dia ny fampandrosoana ny Madagasikara ka izany no antony anohanana ny filoha vaovao. Raha tsy mankasitraka izany moa ireo mpikambana ao amin'ny Mapara dia azy ny azy ho hatrany nambaran'ny Imam Rakotoarivelo avy ao amin'ny ankolafiravalmanana.